Ny pirofo faharoa milaza aminao fa ho avy tsy ho ela zany ady ara-panahy zany lehibe zany, dia izao tontolo izao miova tsy kelikely ho Sodoma sy Gomora ary tsy mivadika intsony, zany hoe lentement mais sûrement. Raha tsy mino izany ianao mpiaino, de ny tsara ny fianaky ny mariage homosexuel. Miela eran'izao tontolo izao io zava-doza io, ka ireo fireneny dehibe tandrefana no manomboka azy, dia firenena Europeanina 5, i Frantsa no fahasivy, fa ireto ireo firenena Europeanina voalohany nanaiky ny mariage homosexuel: Pays-Bas, Belgique, Espagne, Norvège, Suède, Portugal, Islande, Danemark. Ary any ivelan'ny Europe firenena 5 no efa manaiky koa: de Canada, Afrika Atsimo, Argentine, Uruguay ary Nouvelle-Zélande. Manahy anamany Ismaël, manahy be aho fa efa nanao velo rano amin'ny fianakaviam-be raisam-pirenena nikasika izany ireo kandida Rakoto Ouattara, matahotra sao miolon'olona Madagasikara, dia manaiky ny adalany vazaha rehetra mba hahazo ny fankatoavany. Izany angamba no tsy itiavany ny filohandry Rajoelina, izay nilaza tsy ela zay fa tsy ankasitrahany ny mariage homosexuel. Aza dininao mpiaino fa ny filoha Français François Hollande no ray niteraka ny mariage pour tous any Frantsa. Io mantsy ny fanafenana le hoe mariage homosexuel de mody lazaina hoe mariage pour tous. Tadidio izava-nitranga tany Montpellier tamin'ny 20 May lasa teo. Tany Montpellier tompoko no natao ny fisoratam-panambadiana voalohany ny lehilahy samy lehilahy, dia Vincent Autain sy Bruno Boileau vadiny. Ny ben'ny tanàna socialiste ramatoa Hélène Mandroux no nanoratra ny fanambadian'izy rolahy tao amin'ny boky mpanjakana frantsay. Tonga nanome voninahitra ny fanambadiany ny ministra fianakaviana Dominique Bertinotti sy ny ministra miaro ny zony vehivavy Najat Vallaud Belkacem. Mahagaga namana Ismaël natongavany ty farany satria lehilahy 2 no natao mariage fa tsy nisy vehivavy. Misy akony amin'ny fifandraisana iraisam-pirenena ity mariage homosexuel sampona ity, satria mpanao gazety 700 avy amin'ny firenena maro no tonga tany Montpellier, ary polisy frantsay 200 no nasaina niaro ny lapan'ny tanàna nanaovana ny soram-panambadiany izy rola. Tamin'ny 20 Jona lasa teo tamin'ny fetim-pirenena malagasy zany, namoaka didy pitsarana ny fitsarana tampony any États-Unis, nilaza fa mitovy zo amin'ny mpivady lahy sy vavy ny mpivady lahy samy lahy na vavy samy vavy. Noravany fitsarana tampony any États-Unis nilalana tamin'ny 770 nilaza fa ny fanambadiana dia amin'ny lahy sy ny vavy ihany. Amin'ireo fanjakana 50 misy any États-Unis, fanjakana 20 no manaiky ny mariage homosexuel, fa fanjakana 70 no tsy manaiky. No ny didy navoaka ny fitsarana tampony tany États-Unis tamin'ny 20 Jona lasa teo, manana zo mitovy amin'ny mpivady lahy sy vavy ny mpivady lahy samy lahy na vavy samy vavy amin'ireo fanjakana 20 ireo, fa mbola tolona lavitrezaka ny ampanaiky ny fanambadian'ny lahy samy lahy any amin'ireo fanjakana Amerikanina 76. Tsy vitan'ny olombelona intsony ny mandamina ny krizy misy eto Madagasikara ankehitriny, fa mila ny fidirana Andriamanitra antsehatra amin'izay. Indrisy anefa fa tsy mahay manao izany ady ara-panahy izany ny FFKM, malahelo amin'ny teny an'izany satria voaloton'ny politika izy 4 amin'ny rahalahy, sady voasoratra ao mitondro zotra ny anaran'ny FFKM no novakiany mpitandrina Indor Modeste Rakoto tao amin'ny katedraly Andohalo ny taratasin'ny Sadek tamin'ny 3 Jolay, no nandefa taratasy tamin'ireo masovo vahiny ny FFKM nangatabonjy sy nangataka fiarovana tamin'ny fianakaviam-be raisam-pirenena. Izany hoe raha ampiasa teny ara-baiboly, nangataka miaramila sy mpitaingy tsovaly amin'ny fianakaviam-be raisam-pirenena ny FFKM. Ambonin'izany, raha niona tamin'ny ZIK ny FFKM teny amin'ny Foibe Arup faravohitra tamin'ny 12 Jolay alohan'ny andehanany,
no azavainy FFKM tamin'ny sisanosy Ramotany Lamamira ny fampihavanana ataony amin'ny Antsipiriany ary nanome toky ireo filom-piangonana efatra fa tsy anao zavatra mety atandindomondoza ny ezaka ataony fianakaviam-be iraisam-pirenena ny FFKM. Izany no antony nasahiany sisano nilaza hoe ekeneny fampihavanana ataony FFKM satria mijanona ao anatin'ny drafitry ny tondrozotra ary eo amin'ny aide mémoire misy teboka 7 navoakany JICM azy misy beko manokana ho an'ny FFKM milaza fa fampihavanana ihany no azony FFKM atao. Arak'izany hosaziny JIC ny FFKM raha tsy manaraka ny baikony mety homany rifireneko. Noho izany tsy aomby ny FFKM satria fampihavanana araka ny tondrozotra no ataony fa tsy araka ny fomban'Andriamanitra. Toy ny nataony Knosk, toy ny nataony Ray aman-dreny Mijoro, toy ny ataony CSC, toy ny ataony FFM. Ny tondrozotra ary za dia tsy sasatra mamerina an'izany dia poizina avy amin'ny Satana. Tsy ny FFKM manolotra azy no ahamasina ny tondrozotra. Ny voany ho Jesosy no ahafantaranareo ny azo. Matoa tsy mety miavana ireo filoha efatra, izany no manapirofo fa tsy manana ny Jesosy izy ireo. Ny olona manana ny Jesosy tompoko dia miavana avy hatrany fa tsy mila ampihavanana. Matoa tsy mety miavana ireo filoha efatra, tsy ny fanahy Jesosy mampiavana no aminy fa ny fanahy tondrozotra mampiady. Ary eo no mahadiso lalana ny FFKM. Tsy fitoriana ny tenin'Andriamanitra sy famporisiana azy efa mianaka andray an Jesosy ho tompony sy mpamonjiny no ataony fa fampiarana ny tondrozotra sy fangatahana miaramila sy mpitaingin-tsoavaly amin'ny fianakaviam-be iraisam-pirenena. Tsy tolotra politika vaovao no andrasana amin'ny FFKM fa tolotra ara-panahy vaovao. Tokony anana fanetrentena ny FFKM ka iantso ny olon'Andriamanitra manana ositra toy ny mpaminany Eli niady tamin'ny mpaminany Bala. Soa ihany fa misy olona tahaka izany eto Madagasikara. Efa nomeko teto aza numéro ny telefôny iray amin'izy ireo tamin'ny 9 avrily tamin'ny taona 2020. Tsy miseho sehatra ireny olon'Andriamanitra ireny fa miasa mangina. Tsy maro izy ireo fa vitsy. 7,000 ara-panoharana no anisan'Andriamanitra azy ireo tahaka izao. Amela olona 7,000 eo amin'ny Israely aho dia ny lohalika rehetra izay tsy nandohalika tamin'ny Bala sy ny vava rehetra izay tsy nanoroka azy. Misy teny mamitaka re matetika ombieny eto Madagasikara. Mamitaka satria mametraka fanantenana pokaty amin'ny olona. Ohatra, tanomasina i Madagasikara. Ohatra, taranaka Hebreo ny Malagasy. Tsy fantatro na taranaka Hebreo tokoa ny Malagasy na tsia. Tsy izany tompoko ny zava-dehibe sy mahavoavonjy satria na ny jiosy aza izay Hebreo 100 isan-jato navelan'Andriamanitra no ravany miaramila jentilisa no ny ditrany dia ny miaramila Babilonianina tamin'ny voalohany sy ny miaramila Romanina tamin'ny faharoa. Mainka fa ny Malagasy Hebreo safiotra raha maditra amin'Andriamanitra tsy ny tany no masina fa ny mpanompo no mankatony teniny no mahamasina ny tany. Tsy misy intsony koa fanavakavahana ara-poko eo mason'Andriamanitra satria ny olona mankatony teniny no zava-dehibe aminy na jiosy izy na jentilisa. Matoa tsy rava ity Madagasikara ity. Matoa tsy mety vanina eto ny ady an-trano kotren'ireo iraky ny reptilien ireo. Tsy ny tany no masina fa ireo olona 7,000 mivavaka isan'andro manao manda sy mijanona eo amin'ny banga eo anatrehan'Andriamanitra mifona ho an'ny Madagasikara manao fifadian-kanina toy ny nataon'ireo mpanompon'Andriamanitra fahiny niatrika zava-manahirana toy ny mpanjakavavy Estera, Daniela, Ezra sy ny sisa. Hoy Ezra, niantso andro fifadian-kanina aho teo amorony mony hahava ampahoriana tena eo anatrehan'Andriamanitray mba hangataka azy
halavorariny dianay sy ny any vady aman-janakay ary ny biby fiompinay rehetra fa namena tray ny nangataka miaramila sy ny mpitaingin-tsoavaly amin'ny mpanjaka iaro anay amin'ny fahavalonay eny an-dalana satria efa niteny tampanjaka izay hoe ny tanan'Andriamanitray mahasoa izay rehetra mitady azy ny fady alina izay ka nangataka izany tamin'ny Andriamanitray dia niaino anay izy.